Tonga soa eto amin'ity fandarana manokana iarahana amin'ny ADRA ity. Fantatsika loatra ilay teny baiko hoe Ankizy aloha. Ray amin'ireo zoafototry ny ankizy ny fanabeazana. Mpanabe feno fanoloran-tena iray no andeha ho jerentsika androany. Ampany ao amin'ny tanàna iray atao hoe Riakaly, tsy mba nisy sekoly raha tsy tamin'ny taona 2024. Lehilahy iray atao hoe Ramose no nanolo-tena nanangana sekoly ampianarana ireo ankizy aman-jato ny tsy mba afaka nianatra. Nahatonga ahy hanokatra sekoly eto zany noho ny habetsahany ankizy eto. Zay mbola tsy nianatra mihitsy hatranomboky ny terahany. Hialana amin'ny tsy fahaiza-manao sy mamaky teny zany. Dia tiako zany hoe hanabeny ankizy mba hialana amin'ny resaka habadoany zany. Noho ny ety manana tsy ampy dia mitambatra ao anaty efitra iray ireo mpianatra marobe. Tsy mahasakana ny Ramose hampianatra azy ireo anefa izany. Amin'izao 2019 zao zany dia mahatratra agny amin'ny 196 ny isan'ny mpianatra eto. Izay mizara section anakenina. Presco 11e, 10e, 9e, 8e ary 7e. Zao reriany no misahana zany ankizy rehetra zany. Tsy fampianefitrano zany. Voatery zany atokatokako zareo zany hoe me karazana forme U zany fampiambozana le mpianatra. Sasa mitodika aty, sasa mitodika aty. Dia zay zany aby mampianatra eto dia findreto tsala amizay zany fampianarana koa zany. Nanapa-kevitra nampy ity sekoly ity ny ADRA nanomboka tamin'ny taona 17 tamin'ny alalan'ny tetikasa SFI mamady sakafo ny mpianatra. Vokatra izany dia tapa-kevitra koa ireo ray aman-dren'ny mpianatra hitondra ny antsara borikiny tamin'ny fanampiana ny sekoly. Rehefa nanentana ny SFI zany dia hoe zay anome sakafo ny mpianatra any dia vonona ny ray aman-dreny eto nandray namboatra lakozia, namboatra réfectoire, namboatra WC. Dia vonona koa zareo hiantoka magazay isiana ny sakafo. Nanjary ray aman-dreny zany dia hoe raha misy table banc simba zany dia mamboatra zareo vokatry ny asa tany zareo. Betsaka ireo tetikasa sahanin'ny ADRA ho fanohanana ny fanabeazana. Manolo tena hiasa any amin'ireo faritra tena lavitra sy sarodalana izy mba hanampiana ireo ankizy sahirana. Mizara fitaovam-pianarana, manome fitaovana sy manangana foto-drafitrasa momba ny rano fisotro madio, mampianatra fahadiovana ary manome tohana ara-pitaovana maro samihafa ahafahan'ireo ankizy mianatra anaty tontolo mendrika. Miantoka amin'ny fahombiazan'ny asa tanterahan'ny ADRA ny fanoloran-tenan'ireo mpiara-miombona antoka aminy, toy ireo mpanabe, ireo ray aman-dreny sy ireo malala tanana ihany koa. Ho an'ny sekoly Riakaly izay tohanan'ny tetikasa SFI ADRA dia azo-tsapain-tanana ny vokatra. Hatranatonga amin'ny SFI zany dia maro ny ankizy mianatra. Tsy nisy ny fitohana andaharana. Ny henany le taux d'absent, ny henany le taux de redoublement. Mitohy hatrany ny fanohanan'ny ADRA ny ankizy sy ny fanabeazana. Vao maika hitombo ny vokatra rehefa manolo tena tokoa ampivoatra ny fanabeazana ireo mpiara-miasa aminy rehetra ao anatin'izany sehatra izany.